Firenena Jesosy, ny fahasoavany sy ny fiadanany tompony tononona amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tondra ny ten'Andriamanitra eto fampaherezana melombelona ny fanahintsika, sakafo panahy, mahavoky ny ten'Andriamanitra, ahazoana aina. Amen. Fa alohan'izay dia betsatsika mipilatana amin'ny tompo, hiaraka hivavaka atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Ry Jehovah Andriamanitra anay, o Andriamanitra masina ianao tompo, Andriamanitra mahery ianao Jehovah, o hisaotra sy hankasitraka anao izay Jesosy, fa lehibe ny fitiava sy famindram-ponao anay tompo, izao mbola nato izao anay rehetra Jesosy Kristy. Tompo mamindrafo aminay, mamela ny helokay tompo Andriamanitra rainay. Jesosy mametraka ny teninao ampolatananao mahery izay Jesosy, mangataka ny fitaritany hery fanainao masina ny olo-tsainanay Jesosy, ny fitaritany hery fanainao masina tompo hirotsaka aminay rehetra Jesosy Kristy. Fenoy ny banga Jesosy, osoro ny lelanay, osoro ny sofinay, osoro ny fonay, osoro ny fanainay Jesosy Kristy tompo Andriamanitra. Hanjaisanay ny teninao indray Jesosy, tompo mitenenanao Jesosy Kristy tompo fa tia eno ny fonao izay Jesosy Kristy, tia andre ny fonao izay Jesosy, fa hano sakafonao indray izay Jesosy Kristy ny teninao, hafahanao anay Jesosy ka melombelona ny fanainay, hoentinay tompo miady, hoentinay miatsika ny fiainanay Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy nonononana izany rehetra vavaka sy ny teninao tompo tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Halleluja. Arak'izay dia ny ten'Andriamanitra hoentsika eo dia Andriamanitra dia hananatra antsika, hampianatra antsika izy. Hampianatra antsika izy ny fanetretena sy ny fifankatiavana. Hampianaran'Andriamanitra antsika izay teniny zany. Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana izy, Andriamanitra mankahala ny ratsy izy, tsy tiany ratsy. Ary tiany ny zanakany mba hijoro amin'ny marina, tiany ny zanakany mba hivory, mba hiray, mba hifankatia, tiany ny zanany mba hanana zany hoe fanetretena, satria hitantsika hoe ny olo feno fanetretena, fahendrena, ny olona be fitiavana dia sitraka amin'ny tompo, ny fitiavana mandrava ny ratsy, ny fitiavana manoritory ny ratsy. Dia anaty zay zany dia hoe hidirantsika ny ten'Andriamanitra ato amin'ny marika tokony fahasivy hitondrantsika ny ten'Andriamanitra, marika tokony fahasivy 240 ka hatramin'ny 220, vakitsika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika, fa na iza niza manohitra, fa niza manome anareo rano eran'ny kapoaka ho sotroinareo, satria any Kristy anareo dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valipitiany. Ary na iza no mahatafotohina na iray aza aminareo madinika mino ahy ireo dia tsara ho azy raha hanantona ny vato lehibe fikosaham-bary ny vozony ka hatsipy ao anatin'ny ranomasina izy. Ary raha ny tananao no mahatafotohinanao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa hariana amin'ny helo, dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrarao no mahatafotohinanao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa hariana amin'ny helo. Ary raha ny masonao no mahatafotohinanao, esory hiala izy, fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fandrakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa hariana amin'ny helo. Any kankana tsy maty ary ny afo tsy vonoina, fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no hoentinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Halleluja. Araka izay voalaza ny ten'Andriamanitra no hampianarana antsika zany hoe fanetretena dia manome ohatra maro Jesosy Kristy eto hampianarana antsika ny fankatiavana. Ny ohatra ny tenen'Andriamanitra eto dia hoe maro raisitsika hoe hananantsika zany hoe fanetretena. Manambara arabaky teny ten'Andriamanitra milaza eto fa hoe araka ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra hoe milaza hoe ranomasonareo no mahatafotohinareo esoro izy. Satria hitatsika fa raha hoe ny mahatonga fahatafotohina eo amin'ny fiainantsika zany, aleontsika mitondra maso ray. Aleontsika mitondra maso ray araka ny ten'Andriamanitra. Fa samby handeha hatsipina amin'ny helo, samby ho levona. Ity nofontsika ty dia ho levona.
ity nofontsika ty dia hiverina ho vovoka indray, vovoka nanamboarana antsika dia vovoka hiverenantsika, fa ny fanahintsika izany hoe ampianaran'Andriamanitra ny fanetretena amintsika. Izany ampianaran'Andriamanitra hananantsika zany hoe fanetretena eo amin'ny fiainana. Ny fiainana raha entina amin'ny fanandretatena. Entina amin'ny fanandretatena, entina amin'ny fiavonavonana, entina amin'ny fireharehana, dia tsinotsinona. Dia tsy azoa ninninna. Tsy azoa ino fa lasa fireharehana, lasa mitondra ratsy, mitondra fahotana betsaka amin'izay ienanao, satria ny fahotana io rehefa misy fireharehana anao, lasa amin'ny fitsiriritana, lasa amin'ny fiavonavonana, lasa miteraky dia lasa raty, fahalotoana fahotana zany. Hitantsika raka ten'Andriamanitra hoe izay manetsy tena hoy dia hasandratsy, fa izay mananja tena kosa dia haetsy. Izay olo mana fananjatatena zay hoe miavonavina hoe raha misy manahaka an'izay dia lasa tsy misy kim maninona, tsy misy kim mijery ankaviakavana, fa enty le fiavonavonana iny. Fa aoka zany hoe fanetretena ataotsika. Fantatsika fa raha hoe ny masotsika ty mitondra fakapanahy, mitondra hoe misy ny olona hoe maromaso, na hoe mason'iny ihany ijerevany mitondra fitafitohina eo amin'ny fiainany, hoe mitondra fitsiriritana zany eo amin'ny fiainany, dia aoka zany hoe hesorina. Sarotsy amintsika no ny te hoe sarotsy zany ty hanampahako masoko ty, zay ty hanalako masoko ty, zay ty hanampahako ty tanako ty. Eny ary lefa tsy hoe sarotsy amintsika zany zay zavatra zay, ka aoka tsika handositra ny fahotana. Aoka handositra zany tsika. Handosiratsika ny fahotana, handosiratsika ny fakapanahy. Fa zany rehetra zany miteraka zavatra fitsiriritana. Miteraka hitatsika hoe tsara tarehy aho, dia lasa mampihevitsevitra, lasa makiazy, lasa make-up, lasa mihitatsy. Izany ho hananatsika hoe naresaky jejejery zany ho hananatsika fanetretena, fa rehefa anao toro loatsy hoe zavatra ataonao, lasa makiazy, make-up, inona lokomena, inona, lasa miteraka fitsiriritana amin'ny fiainanao zany, ka hitserihanao ve raha maro ny olona mitondra fakapanahy eo amin'ny fiainanao, manontanana hoe zao ty mieritreritra hoe zao tena tsara tarehy be aho, ka maro ny olona mitady ahy. Dia zany hoe aoka zany hoe ho tsapatsika fa hoe itsika no fahavalon'ny tenatsika, ity tenatsika ty no matondra fahavalo, satria tsy haitsika no matondra ny mahay mitondra ny fanetretena. Izany fanetretena zany ho ampianary Jesosy antsika io. Fantatsika raha manao akanjo tsy menjika tsika, maro ny olo hanara-maso, ka tsy hanomezanao tsiny hoe ina no ijerevan'olo, satria ny fitondran-tena no tsy matotra. Izany takina hoe izany hoe fanetretena zany, andehanantsika fanetretena. Miditsy amin'izay ny fitondran-tena tsika zao. Vehivavy manana fitondran-tena anao, kanefa eo misy amin'ny toetram-piarabelona anao, tsy hainao no mitondra, tsy hainao no mampitondra olo, tsy hainao no mampandroso olo, mampivahiny olo. Aiza ny fitondran-tena matotsy amin'izay zavatra zay. Ka raha tenetenen'olona dia hitenenanao olona, sa ilay fitondran-tena ananatsika fanetretena, mahay mampiandroso olo, mahay mihavana amin'olo, mahay mifankatia. Esorina le fiavonavonana, esorina le fahazaran-jato, le toetra ratsy. Rehefa mahita kan'olona olona miakanjo manaka an'ity malotolotiva dia hiaradia amiko, fa zao mila miaradia amin'ny olona, mila olo minama amin'ny olona izay mana ihany, na hoe olona mana mahay izy azy. Zany le fanandran-tena. Araka ny ten'Andriamanitra hoe mihavana amin'ny maro, mihavana atsika. Na maloto izy, na mahantsa izy, na tsy manana izy, na inona izy, dia aoka hoe fihavanana, ny hoe hifankatiava zany, hifankatiavatsika. Rehefa anao manana fanetretena, manana fitiavana anao, dia raisinao ny olona rehetra, fa rehefa anao tsy misy zany fanetretena zany, tsy te hiaraka anao amin'ny olona mijaly, tsy te hiaraka anao amin'ny olona tsy manana, tsy te hiaraka aminao amin'ny olona tsy haiko. Ny olona tsy misy tsy tianao hiaraha, fa olona mana mahay izy azy no hiarahanao. Hamaray anao apetsak'olo iny.
aiza hiverenanao tsy am'le tsy manana indray no hiverenanao kanefa le tsy manana tsy nanesoesanao izany hoe hifankatiavatsika hialatsika am'izany fanandratantena zany hitiavatsika na izy maloto na izy manao akory ty toesana na ty defony de hoe hifanampy hifampitondram-bavaka hialatsika am'izany hoe toetsy zany mifeno fanandratantena zany feno fiavonavonana raha mahita ny havanao na namanao tsy mananao to tsinotsinona raha hita amin'ny lalana de aoka atsika hifampitsindry fanenty hifanaiky hifankatia aza de mba manafa ity nofo ty de ho levona ity nofo ty de hiretsana amin'ny farimirehtsafo ho levona ty ho lasa vovoka ty izany ilanatsika mba hananatsika zany fitondratena matitra izany ilanatsika mba hananatsika zany fanetretena zany ny fanetretena no zava-dehibe ilaina eo amin'ny fiainana ny fitiavana no zava-dehibe ilaina eo amin'ny fiainana ny fahenjena no zava-dehibe ilaina eo amin'ny fiainana manambady ianao tsy mahay mitondra tena tsy mahay mitondra tena ianao raha manambady fa mieritseritsy vadinao tianao kanefa anao ny fitondran-tenanao amin'ny vadinao tsy hainao ny mitondra azy dia avao raha misaraka nareo mivady de tao ty hoe nisaraka zay fa nisy zao ny fitondran-tena manaiza manetsy tena ao avady ao anao ianao no ho karakaray no ho atao hoe ny mifampikarakara mifitia mifamalina mahatsara fihavanana kanefa kosa fanetretena no tadiava na lehilahy ko ianao hoe manana zany fanetretena zany halleloja izany hoe no tian'Andriamanitra hampianarina antsika mba haizatsika hifankatia tsy ho fitiavana fiatsaram-belatsika hitiavatsika ny manodidina na ny namatsika na ny havatsika na ny vaditsika zara fa vadio kanefa tsy misy fitiava zara fa iarahana tahaka nama kanefa tsy misy fitiava fiatsaram-belatsika mameno ty fo mameno ty fanahy hahoaky indrao tsy mitady anina fa zista miaraka avao zahay na namanao miaraka aminao no mampalahelo mankafanahy azy ianao aoka tsy ampy fiatsaram-belatsika aoka tahaka ny tiavan'i Jesosy tsika fitiava-mary ny tiavantsika izany tiavantsika hifankatiavantsika tsika rehetra araka ny ten'Andriamanitra eto moa hoe araka ny ten'Andriamanitra eto amin'ny faha 1:10 milaza hoe fa naiza no manome anareo rano eran'ny kapoaka ho sotroinareo satria any Kristy anareo de lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany halleloja de raina Jesosy araka zay tenin'Andriamanitra zany fanetretena raha misy olo mangataka ao aminao ao misy aminao tsy manao te omeo zay eriny fa raha misy ao aminao ao afaka zarainao manana fanetretena raha misy mangataka tsy raky ty tsy foiky ty okay tsy midika hoe raha iaby hatolotrinao raha misy afaka azonao zaraina de afaka ataonao misy olo manana fanetretena araka ny tenin'Andriamanitra eto misy olo ataotsika hoe mangetaheta izy mangetaheta te hisotro rano izy amin'ny lala misy amin'ny lala de misy kopy ray de tsy afaka hisotroan'olo hoe ty ve hisotro alohako ty izy manahaka an'izao ty tsy izy zany fanetretena ka raha misotro aloha zany de manino raha misotro aloha ny olo iny de manino tena nandalo zany hoe nandalo fizahan-toetra tena hoe nisy tamin'ny fiainana zany tsy tiana raha misotro alohako iny tsy tiako zao tsy te hisotro aoriany aho zao ve ho ambanimbaniany zao ve hatany ohatran'izao non tsy mihina ho faraniny aho hany efa nataon'izao ve efa tsy haiko nilaza azy fa tena maro ny olona misotro rano anaty kopy ray iarahana hisotroana de iny tsy afahany hoe aleo tsy misotro tany hoe izy no hafarany ray
tena mampalahelo ny toetra amin'izay rehetra zany. Izany no tian'Andriamanitra hampianarina atsika mba hananatsika zany hoe fanetrehitena. Aoka atsika hanetsi-tena. Samby voatry n'Andriamanitra atsika rehetra. Samy namboarin'Andriamanitra atsika asan-tanana. Mba tsy izy zany fiavonavonana. Tsy izy zany ny fanandratantena eo amin'ny fiainana. Halleluja. Terenan Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra. Lehibe tokoa ny fitiavana. Izay nanarina antsika. Kaoka atsika andositra amin'izany fakapanahy rehetra. Ny fakapanahy tsy lavitra, ny fakapanahy hitatsika fa ny fahavalo dia miriorio tahaka ny liona izy mitady olo harapany. Ko fantatsika fa ty tanatsika ty mandray tia mandraindray tia mangalangala. Rehefa fantatsika hoe fahalemeny tanatsika ty. Araka ny ten'Andriamanitra rehefa tanareo tapaho izy. Rehefa ny fianakaviana na hoe nizy zay hoe mitondra fahatafotoana hoe tsy ampitondra zay olana zany. Fampiatahakely aloha. Dia miverena indray mihavana. Mitondram-bavaka azy. Ka rehefa ty fantatsika tanatsika ty fa mangalangala zara halatra fotsiny ny asan'ny tanatsika ty. Araka ny ten'Andriamanitra ty hoe tapaho izy. Halleluja. Sarotsy zay nampahazo etana zay. Tsy mitsy fanotantsika sarotsy zay nampahazo etanana zay. Fa hoe fa fantatsika zany hoe ny olombelona samby manany fahalemeny. Misy ny sasany amin'ny tanany izy tia mandraindray foana, mangalangala tsy fantatsika. Misy ny tongotry ny sasany tia mandeha tsy todika eo amin'ny tany misy azy fa mitsakadoka eroa mitsakadoka etya. Misy ny sasany masony manao maso mangalatsa, mitsiriritsa, mangalatsa vadin'olona. Misy ny masony mitondra fitsiriritana, manarika ny olona amin'ny lala. Misy ny sasany amin'ny fomba fitafiana, matafitohy ny olona. Misy ny toetra, amin'ny toe-po, amin'ny toe-panahy, zany rehetra zany samby manana fahalemeny olombelona rehetra. Ka rehefa hita aminao zany hoe izany fahalemeko dia andosiro. Andosiro ny fahotana, andosiro ny ratsy. Fa rehefa tsy hoe tsy afakinao zany, efa nanao maino angatao Jesosy mivavaha. Mivavahanao sanandro hanovan'i Jesosy zany fa le samby manana fahalemeny ny olona rehetra. Na zao miresaka amizao kosa hoe tsy perfecta hoe zao koa manano toetrako, manano fahalemeko kosa zao. Izany no angatahiko amin'i Jesosy tsy mahatapaka hoe iadiako varitra amin'i Jesosy Kristy satria tiako hiala amin'ny fahalemeko. Ny olombelona rehetra dia samy manana ny defony. Izany kosa ifanenkena-tsika. Raha fantatsika hoe defony namatsika inona ny fahalemeny, aoka tsy enjena amin'izany fahalemena zany fa aoka ifampitondram-bavaka zany araka ny marika ny fitiavana zany hoe fitondram-bavaka hoe enkeny tiavo amin'iny izy. Ino sekereny tiavan'i Jesosy azy, ino kosa ny tiavan'i Jesosy ary hanafahan'i Jesosy azy. Samby manana an'izay dia aoka atsika samby ifampitondram-bavaka fa tsy hoe raha namanao ohatra zao tia teniteny izy tsy tandriny dia na izy manahaka an'izany fa hoe vavaka zany. Aza rafesana izy fa ny havana tsara atsika. Halleluja. Voninahitsy anao veriko an Jesosy Kristy reriany dia fiadana antononina amintsika rehetra. Zany ary ny teny tompo dia voninahitra an Jesosy. Tompo misaotra sy mankasitraka ao zay Jesosy amin'izany hafatsao rehetra Jesosy nampitainao tompo aminay. Tompo amin Jesosy Kristy fanandray izay tandrifanay zay Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra nanonako zay vavaka rehetra tompo. Halleluja. Amen. Tera ny natolotrinao Jesosy.